Salamadroy. Betsaka moa zany ny zandry ny mpianatra na ny lia pahalalana nangataka tamin'ny koto hoe mba atao vidéo kely nge koto manazava inona ny olana na tonga ny olana Palestina sy Israeliana am'izao fotoana zao sady efa ela koa zany mifanandala. De tiako le sujet satria anisan'ny tsy itiavako le fivavahana izy zavatra zay. Anisan'ny antony misy ezaka idirany fivavahana anatin'le izy. Ahoana moa zany ny fandehany zany Palestina sy Israel zany tsy existe zany taloha tany amin'ny 19e siècle. Fa iny région rehetrarehetra iny zany iny dia anatin'ny empire ottoman. Ny turc nanana ina moa zany empire zay domine ny région rehetrarehetra iny. De nefa anatin'io empire ottoman io de misy zareo majorité musulmane, de misy ny kristiana catholique sy protestant, de misy koa ny orthodoxe amin'iny. De ny ina moa zany ny occident zany efa nanana olana amin'ny reto jiosy satria be de be ny jiosy hoe niala an'ity toerana ty efa taloha be de lasa nanderany zao tontolo zao zay nahatonga an'le hoe diaspora jiosy. Iny moa zany mety isy fandraisany amin'ilay baiboly moa zany de Torah ihany ino moa zany testamenta taloha hoe nitsoka niala an'ity région ty ny jiosy de nandeha eran-tany. De araky ny baiboly de hoe tokony iverina amin'ity toerana nampanantenana azy ty ny jiosy. Baiboly mitena an'io ka zay zao anisany tsy tiavako le baiboly satria zay zavatra zay araroty ny israeliana ary mino israeliana fa hoe tena hoe ity zareo zany le ina moa zany vahoaka voafidin'Andriamanitra. Hitanareo anaty baiboly zany hoe israeliana voafidin'Andriamanitra de tokony hiverina aty amin'ny Jerusalema, any Palestina, terre promise nampanetenan'izy moa. Arorotany zavatra zay sady mino zay zalahy. De misy olana anomboka tsy tia niakatra be ny antisemitisme en Europe. Antisemitisme zany fahankalana ny jiosy. Jiosy ny antony tsy tiavan-dralana azy satria jiosy manambola be. Satria fivavahana judaïsme afaka mipermettre ny jiosy hitady vola sy ampanjana-bola sy ampanan-karena. Zay amin'ny kristiana zany de hoe le manan-karena ohatrany hoe tsy de apprécier zany le manan-karena hoe moramora kokoa ny idiran'ny manan-karena any vodin-drambe amin'ny vodim-panjatra ny idiran'ny manan-karena any amin'ny fanjakana lanitra. Zay ny kristiana. De zay mahatonga ny gasy mahantra velona satria nampidiratin'ny sainy gasy hoe raha manan-karena anao de zao dampison'izany de hoe eto tany eto tsisy dikany eto fa le ary ihany le paradis ary ihany. De zay mahatonga ny karana manambola kokoa sy tafita koa any Madagasikara par rapport amin'ny gasy satria ina mahasamihafa ny karana sy ny gasy tsy tiato mihitsy fa le fivavahana. Io fivavahana io manova ny toe-tsainao ka ny fivavahana karana manino zany mitondra anazy ina moa zany mampianatra azy hoe hitady vola tsara ny manan-karena. Fa ny fivavahana kristiana zay nampidiry anatin'ny mokondohan'ny gasy de hoe tsisy dikany mihitsy raha vo manana kely de atsipazo fa ary ihany. De ny jiosy manana zay fivavahana zay afaka mampatsana-bola izy aminao de mitady vola zany ny jiosy afon de manan-karena kokoa izy noho ny kristiana taty any Europe aty de tsy tian'ny kristiana zavatra zay de teraka ny antisemitisme. De tany amin'ny 1800 tany efa nisy mpanoratra jiosy anankiray nilaza hoe tokony etretina zareo nananganatsika ny oditsika ty amin'ny faritra nampanantenan'ny Jehova atsika satria efa manomboka miaratsy ny toerana misy ny jiosy teny Europe aty. Ary natonga ny ina moa zany tena natonga nanahitra ny jiosy tamin'izany fotoana zany de ny affaire Dreyfus zany kapiteny français tanatin'ny armée française de tena ina moa zany ny accusé ny frantsay fotsiny fa hoe nanao espionnage ho an'ny Allemagne.
lava be ny tantarany Dreyfus fa tena nanaitra ny Européen manontolo era zao tontolo zao io affaire-ny Dreyfus io. De teo zany natsapahany Josy fa tena ho ratsy le tsy fitiavana le Josy. D'ailleurs koa zany marina ny eritreritry zareo satria tamin'ny 1933 iny nisan'ity Hitler nanao projet amonoana ny Josy rehetrretra any Europe. Holocauste zany io. Hoe anangana troisième Reich izy. Hoe fanjakana ho an'ny olona ambony rasy. Fa le Jiosy zany na ny homosexuel vonona dolodolo na ny handicapé de ny Jiosy andripahana ny Jiosy amin'ny Holocauste tany ny camp de concentration tany Auschwitz, Stalag. Fantatrareo zany hoe nisy famonoana Jiosy amina million tany. Efa netretin'ny zareo tany amin'ny 19e siècle efa netretin'ny Jiosy hoe mety isy zavatra zay. De teo am'izay zany amerde am'izay ny puissance coloniale ohatra ny Anglisy ny Frantsay tany amin'ny talohan'ny première guerre mondiale tany niady tamin'ny Allemagne sy ny empire plus ny Allemagne ny Hongrois ny Hongrie sy netretra taty amin'ny anatea niady tamin'ny première guerre mondiale. De tena tsy tafatra reo zany de eo am'izay zany tonga ny Aratsindo. Ny Aratsindo de sady ny intérêt hoe ho ana. Fantatry zao fa manakarena ny Jiosy. Ny Jiosy raha teo moa zany efa nanangana banky afahana mividy tany aty tsikelikely aty amin'ny Palestine aty vidy tsikelikely anomanana an'le fitsoahany Jiosy tsikelikely iverenany Jiosy tsikelikely amin'ny tany nody amin'ny tany ny Jiosy. Zay le izy. De efa nanana banky. De tany États-Unis koa ny Jiosy rehetra manambola be koa manana banky Rothschild sy rehetrarehetra reo. De io am'izay zany tonga ny eritreritry ny izy moa ny Anglisy hoe tsy manana vola ifinansiana le guerre nomka resy de hoe alora nga isolelaka amin'ny Jiosy. De mandefa taratasy ny filohan'ny Anglisy hoe tamin'ny communauté Jiosy hoe tena ohatrany mety aminay le fanangananareo ino moa zany État israélien aty amin'ny Palestine aty. Zay ny causeny zay. Ny atanaovan'izay anampitambo vola amin'ny Jiosy. De iny koa zany fa ny Jiosy koa zany de nanome vola anampina ny Angleterre am'le ady mba ahafahany zareo manana État israélien aty. De ity parti rehetrarehetra ity zany moa zany tsy haiko rehefa teliko teo Empire Ottoman. Empire Ottoman zany Turc nanana empire ngeda be tamity de anatiny ao ny Islamo, ny Kristianina, ny Jiosy fa vara samihafa ny tamity toerana ity nitambatra teo daholo. De ny Anglisy sy ny Frantsay manohana ny ino moa zany Kristianina, zay le resaky fivavahana. Kristianina aty amin'ny faritry Naplouse na Palestine ity. De ny Anglisy nanohana ny protestante. De ny Russe nanohana ny Kristianina orthodoxe. De eo zany le miseho le fivavahana atao intérêt daholo izy. D'accord zany fa hoe anangana État israélien nareo aty de ny Occident koa zany ny puissance coloniale koa zany tia napotika n'ity empire turc aty. De ndresahany koa zareo arabo hoe toananay lisany raha ohatra ka tianana indépendance nareo arabo amin'ny toerana ity anana ny ino moa zany ny État nareo sy ny indépendance nareo. Ny fikan'ny Occident zany ny Anglisy sy ny Frantsay de mba ananana allié hoe raha ohatra zany ino moa zany créer ny État israélien amty de misy koa ny kristiana amty de mba manana allié izy amin'ny fitandrovana an'ity canal de Suez ity satria canal de Suez tena ilainy ny Anglisy be dia be satria iny ny lalana makany Inde misy ny épices isan-karazany misy isan-karazany nefa Inde zany tany Anglisy de afahana mandeha sambo amty de mitady ina moa zany tady influence zany ny Occident amty kanefa tamin'izany fotoan'izany Turc ny tompony rehetrarehetra iny de mitady fika ny Occident mba ahafahana manana puissance aty amin'ny akaikin'ny canal de Suez aty. De tian'ny Occident poterne zany le ino moa zany le empire ottoman. De ny arabo resahany hoe ampinay lisany raha ohatra ka tianana indépendance lisany anana firenena arabo de ampinay lisany hiady amin'ny empire ottoman
de d'accord nasoto be ny arabo satria occasion zany afahana manana indépendance sy manana état arabo nefa en même temps izy miteny amin'ny jiosy hoe ampio vola zay ome vola zay afahany ino moa zany manampy any amin'ny ady fa omeny état israélien nareo jerevinareo le aratsiny mokondohany ny frantsay sy ny anglisy de raha vara ny empire ottoman de eo amizay zany araky le fampanentenana de andeha ty amizay zany ny israélianina hoe amonjy ny taniny amizay ody amin'ny taniny amizay jiosy de eo zany problème hoe melona fampanentenana ny arabo anana ny état de melona fampanentenana koa ny ina moa zany ny jiosy anana ny état ny ty de ahoana fo misy raha an'io amizay zay le problème izy no melona avantage de nanangana an'le SDN zareo karazana firenena mikambara tamin'ny andro fotoana samsamy fotoana zany fa zareo puissance coloniale nany mibaiko ny firenena mikambara ohatrany am'izao fotoana zao de ny sarasarandralahy ny région iny ny Syria ny Liban Jordania frantsay lainy frantsay hoe puissance karazana colonie frantsay zany am'izao fotoana zany de ny aty Palestine janona ina moa zany sous-mandamo filazandralaza sous-mandat britannique de ny anglisy zany migérer ny région iny faty ina moa zany Palestine iny de lasa amizay zany ny jiosy rehetrrehetra avy any Europe s'installer à Palestine de ahoana ny eritreritry ny arabo hoe zavatra hafa nampanantenany lao zay mba hanana état tsy nameny zareo état le Palestine sa ahoana nazavana zany mba hanamoramora ny fitsoahany jiosy avy ety zany de tsy nomeny zareo état le Palestine satria zareo le antisémitisme aty amin'ny Europe aty tena grave be de efa mitsoka tao ny jiosy ka raha ohatra mbola firenenao ny fitsoahany jiosy de manahirana zalahy ihany créan'io any tsy fitiavan-dralahy le antisémitisme an-dralahy na tonga ny jiosy tian-dralahy iverina aty de tsy raha misy le Palestine hoe le palestiniana efa teo le palestinianareo fa mipetraka hatramin'izay de ahoana zany ny état-nay ahoana zany ny ina firenenay tsy raha mihitsy zany fa de lasa ny ina moa zany ny jiosy nody aty de rehefa tonga aty jiosy de tonga sana amizay ny arabo fa ahoana ary ty tonga de ina moa zany ina moa zany maka tany fotsiny coloniser fotsiny rehetra de zareo européenne manampy any zareo manampy any jiosy de raikitra raha ny guerre ny arabo sy jiosy tam'izao fotoana zany raikitra ny guerre de rehefa raikitra ny guerre de ny jiosy ampiny ny américaine sy ny occident nefa reto palestinien reto olona ino zany tsy manam-pitaovam-piadiana akory guerre de 7 jours angamba zay raha tsy diso tamin'ny monde arabe sy ny anina raikitra ny guerre de resy iny partie iny de nahazo aina ny ina moa ny israélienne de s'installer ny israélienne manao colon juif amin'ny partie rehetrarehetra iny de tsy manaiky nefa ny arabo Palestine mba tiarana ny firenena ma palestiniana anazy de bodognerina fotsiny satria izy matanjaka manana fitaovam-piadiana izy manambola zareo any amin'ny Wall Street jiosy daholo amin'ny banky eran'izao tontolo zao jiosy no ina moa zany ny puissant de fitaovam-piadiana israélienne enjana be de donginy fotsiny io tany io donginy fotsiny io de raikitra foana ny ady de nigadrany ny ina moa zany ny israélienne ty amin'ny bande de Gaza ty ny palestinienne nareo tsy mahazo mivoaka zareo ny contrôler an'io rehetrarehetra io de tsy manaiky ny arabo ahoana raha ny akanao an'izany de mba mangataka tamin'ireny Camp Davis reny mangataka hoe fanelanelanana avy amin'ny occident ny américaine izy moa Yasser Arafat sy izy zany tsy Benjamin Netanyahu tam'izay fotoana zay talohan'io tsy adidiko de hiezaka zany l'Occident andamina hoe tokony asina deux états nefa tsy possible zany zavatra zany satria ny Israel midomina sady manana fitaovam-piadiana sady ny israélienne ny jiosy mibaiko zao tontolo zao de jerevanareo ny la France zao fotoana zao lasany Macron lasany Macron andeha andamina nijery Mahmoud Abbas sy Benjamin Netanyahu de zay no ina moa zany ny mahatonga ny grève en France ao hoe
ny France manampy l'Angleterre anampy ny Israelianina foana satria avy am'zalana tonga an'io ino am'zany tsy fetezana io de ny Israelina koa tsy manaiky anana ny palestinianina état nefa tokony izy tokony samy manana ny état fa ny problème mantsy resaka frontière voalohany ny resaka ino moa zany Jérusalem tsy tiany Israeliana Jérusalem zarana satria raha nangana état palestiniana de nangataka ny palestiniana hoe Jérusalem de l'Est zany ho capitalenay de tsy mety an'izany fa de didiny Besandra de zay ny resaka fahavahana de am'izao fotoana zao zany ny Israeliana araky ny baiboly ony zany de zareo no tokony mipetraka amin'iny satria Jehova no nanome andralana iny reny le tena hoe ino moa zany extrême droite israeliana reny na ny parti Likoud na ny inona koa filaza le jios le tena radical reny de mieritreritra izy fa hoe anatin'ny baiboly io voasoratra anatin'ny baiboly hoe anay iny de zay ny raikitra miady amin'io de zareo ny famonoany ny israeliana ny palestiniana de mijery fotsiny ny Occident mijery fotsiny satria avy rana tonga an'izy sady mbatafy Israely daholo satria any zareo manambola de zay miaro ny tanina ohatrany hoe Hezbollah zany lazany Occident fa hoe terroriste ny Hezbollah reo zany lefa miaro ny taninao hoe maninona zay no domineny la magnino zay coloniser la de zany fa terroriste de am'izao fotoana zao ny Hezbollah misy ny Hamas zany mouvement palestinien zany fanafahana ny palestiniana am'zioka satria tsy afaka miana mihitsy ny palestiniana amin'ny bande de Gaza iny de ny Hamas financer ny aiza moa teo Iran anisan'ny tena matanjaka be zao Iran mifinancer ny Hamas lazan'ny Occident fa hoe terroriste de aveo koa misy koa ny organisation Hezbollah avy aty Liban ty de reo zao miady amin'ny Israel am'izao fotoana zao tsy hay zay fa jafarana io fa de fatin'olona mikararana hatram'izao aloha de amina milliers ary tsy janona mihitsy zavatra zay nanimitra ny siècle anankiray avy amin'ny fitiavatena la France sy fitiavatena ny Anglisy hoe anao créer état amenao fanantenana ny Israeliana amenao fanantenana koa ny Arabo hoe anana état nefa tsy ataonao le izy hatram'izao sady sarotra aminao ny résoudre an'izay de tsisy vahaolana mihitsy io satria ny Israeliana efa manangana kiboty amin'ny territoire palestinien rehetrarehetra iny de efa tsy tantsona aiza naovana ny frontière de zay no olana amin'ny Palestine sy ny Israel. Sirador.